Marina mihitsy ny teninao hoe tokony misy marika angeza be mihitsy eto raha ny anarany rehetrarehetra zay lavo nanomboka tamin'ny 20 ka tamin'ny 2021 tokony soratra daholo amin'ny rahambolamena eto amin'ity toerana ity zany ampatsiahany rehetrarehetra. Ny zavatra tiako fotsiny marina aminareo tonga eto zay dia zao ity toerana ity ny tena latsahan'ny atsembohana, fiafiana, ranomaso, fanantenana, latsa-drà zany ty toerana ity. Tiako tenenina an'izany mantsy ho an'ny rehetrarehetra tsy nanitsaka an'ity toerana ity nefa nahazo fitondrana ka tokony mahatsapa hoe aveto miainga ny rehetrarehetra. Tsisy zavatra vita teto amin'ny firenena raha tsy aveto amin'ity kianjan'ny 13 000 ohatra ny fanaovana tsinitsinina matso azay avo hiteny satria nangina ny tenanay nandritra ny fotoana maro, nandinika tsy anelingelina, nandinika mba mijery fahatserovatena kanefa ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia ohatran'ny matolagaga ihany. Eto ampitsahiviko mpitondra amin'izao fotoana zao teto nazahoanareo reo seza fiandranana na nisy fifidianana aza satria niainga tamin'ny natolona ny sesy teto amin'ity firenena ity ka ny mody manadiny mantsy tsy mety eto amin'ity tanindrazana ity. Azay foana mahatonga hoe verina foana le fitakiana hatramin'izao ka hatramin'izay noho le tsy fijerevana inona inona ny takiana teto vao nanomboka mihitsy ny 20 tompoko dia efa nijoroana teto le hoe oka tsy hitsabatsabaka ny vahiny amin'ny raharaha tokantranon'ny Madagasikara ho an'ny malagasy. Zay nijoroana teto. Adino izy amin'izao fotoana zao, tena dino tanteraka. Lasa miteny vazahany amin'ny anteny meram-pirenena. Gaga ny tenanay, tena gaga. Ary gaga maninona tsy mitsangana ny rehetrarehetra ny malagasy mba miteny hoe tsy mety zany, tsy azo atao zany. Ary inona koa ny mahazo antsika tompoko ohatra ny tratrany hoe manafatra olona avy any an-dafy fa vita zavatra fa nga dia tena vendrana le malagasy eto tsy mahavita ninon'inona zany. Miala tsiny tompoko fa ny malagasy teto nampietsika n'ity firenena ity na tonga ny rehetrarehetra tao amin'ny seza fiandrianany fa tsy niantso avy any ivelany no ny lahatra teto. Ka zay no tiako apetraka mazava mihitsy satria mahamenatra raha zany mandalondalo fotsiny tsisy dikany ny olona namono tena teto, tsisy dikany fa dia ohatrany hoe biby le miriainga mba maty teto fa tsy ny malagasy. Ka zay ny tena mahatonga amin'ny teny mihitsy satria efa ohatran'ny miopefy izy. Raha misy tompoko zavatra nitranga tamin'ireny anteny meram-pirenena ireny dia mahamenatra. Tsisy tsy nitenina reo mpanao gazety ny vola mandehandeha na ny solombavam-bahoaka ary ny tsotra tao fa dia vola fotsiny ny ato. Zany hoe lany amin'ny vola zany ny rehetrarehetra na momba ny fanendrena minisitra ary dia efa misy kinamanamana. Sasany moa nahazo trano dia nanome minisitra misy zavatra fahafa daholo eny elizy ka raha zany tompoko nentim-bohy atsika ny repoblika fahefatra dia iverina eto amin'ity kianjan'ny 13 000 iny voaka iverina eto indray izy tsy adala ny voaka malagasy zato mijoro eto. Ary zay no tiako apetraka amin'ny rehetrarehetra zay amin'ireo mpitondra rehetrarehetra ireo tsy adala. Raha ny namako eto akaikiko ity zao tamin'ny 7 zay niaraka teto tamin'ny 7 izy momba ny tary zay momba ny taty nifo zao zay foana ny masaka eto fa izy mahazo le seza fiandrianana dia tsy tsemboka. Ka zay ny tena zavatra ohatrany manirikiry kosa fa tokony mba misy fifanajana tsisy eto tany tompoko
olona hoe nanao zay nety teto amin'ny tanindrazana niady dia modina tsy hita fa maka an'izay tsy fantatra ny ambadika any dia reny no misehoseho eo. Zay ny zava-misy. Zava-maika tsy hoe kory hoe iandry ny vola avy any ivelany anao an'izao hoe maro ny zava-maika eto. Mitakiny zany teto amin'ity toerany ity mba andrariny sitsy no an'ny vahoaka malagasy. Andrandrariny zany tsy migadragadra foana satria be dia be zao migadragadra foana noho ny resaka tany, noho ny resaka hafa, torotoro. Zany rehetra zany misy eto. Ka oaka iverina andrariny sitsy ny eto Madagasikara. Zay ny nedivana teto, zay ny nandaniana rondoa teto, zay ny nefina teto. Fa tsy hoe miandry vola avy any ivelany vao andeha. Misy zavatra azo atao tompoko eto faran'izay aingana. Ary matoa zay nitarika vahoaka teto tamin'ireny fihetsiketsehana maro samihafa ny sesy ireny. Dia dikan'izay fantatray ny olana mahazo an'ireo olona ireo, ary ny olona tsy tairitairina fahatany. Matoa izy mitsangana tonga eto dia fantany fa tena marary izy ary tsisy meno ary mamerina ny fomba taloha. Ny divana anie zany ny teneniny zany ny kolokolo, teneniny zany ny kinamanamana, teneniny zany ny didiky felehibe tsy firarahina ny vahoaka malagasy. Zany ny tenenina daholo satria tompoko ny fitiava-tanindrazana ny tena izy dia fitiavana amin'ny mpiray tanindrazana. Fa tsisy dikany ianao raha tia tanindrazana nefa mpiray tanindrazana aminao ary tsy rarahinao. Tsisy dikan'izany. Ka zay ny tianay tena petraka eto ary antsoavo mazava zay ny tenenako amin'izay. Oka ny vilavila tompoko, aitso ny lalanaingana raha misy mahitsy fa azazaiko sa ny lebolebena. Fa tsy anaiko zay. 2 taona zao ny nedivana teto amin'ity toerana ity. Teto foana zay. Mbola mpianatra to nefa niady teo. Miandry ny eny ivelany zany. Ary oka mihitsy mibaiko avy any ivelany ihany. Matoa nisy maty teto ny joro noho n'izay tsy fanekenan'izay. Satria manahy fa raha nitranga tao amin'ny antenimieram-pirenena iny dia zao. Satria ny filohan'ny antenimieram-pirenena voalohany ilay vehivavy dia mazava ho azy fa tao anatin'ny 9 dia tsy ekeny ny sehatra iraisam-pirenena zany. Dia zay ny namadihana an'izao tsibolo batita maro samihafa zao anesorana azy. Zay io fa tsisy zavatra hafa io. Satria raha toa izy tsy nety ny fifidianana iny, ny apitson'iny tompoko dia efa tokony nandà daholo ary tsisy nanaiky intsony. Fa natoa ny andrasan'ny herinandro dia miandro mibaiko ny reny malala moa dia eo dia mivadika ny rehetrarehetra. Ka zay matoa eto, matoa zay tsy mitsoka ny andafo, matoa zay eto miosiny eto. Dia dikan'izany matoa miverina eto amin'ity toerany ity dia mampahatsiahy. Fa matoa tompoko miady eto zay. Sanatria mivava risoran'Andriamanitra zay rehetrarehetra reto tsy maty. Fa kosa matoa zay tena manao an'izao tena ho an'ny fitiavana nyity mpiray tanindrazana ity. Plateau continental zay misy arena be. Tandremo manaitra resy zay tsy manaitra an'izany. Ny fananantsika dia atsika tompoko. Atsika aveo mifanaraka, mahazo mifanaraka. Fa atsika aloha mifananana. Taky itsika ny atsika. Ny azy ane rehefa alainy, dika amin'ny rarahanao. Ka mba ampiseho amin'ity république fahefatry ity. Fa mijoro anao amin'ny malagasy feno anao. Fa tsy amin'ny nampiasam-bazaha. Ka zay ny mba dediaviny eto. Teneniko eto amin'ity kianjan'ny 13 mai ity. Satria le arena be eo dia ho an'ny hoavitsika. Tsy tsika ny tantatra azy. Ho an'ny taranantsika lisy. Ka raha mba ny taranantsika mba hita kosa ny sosiny tsara, aleo izy hitan'izany. Zany ny vato famelakafatra ataon'ny mpanao politika malagasy. Ka dia zay tompoko no faranako ny teniko mba tiako mba tena voakanareo hainao manjery izy.
fa tsy tapatapahany ery anjoronjorony ery a satria misy tsy tian'le teniko